Manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ry havana afaka mifanatry tava indray amin'izao fotoam-pivoriany ny FDL izao. Iroso amin'ny fanompam-pivavahana ary isika. Mamitombona ao amintsika mandrakarivana ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Andeha isika iara hitsangana idiran'ny tompo amin'ny alalan'ny famakiana ny salamo. Salamo faha-100. Salamo faha-100 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamo faha-100 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'ny tompo. Aleloia, miderahan Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Iza ny mahalaza ny asa lehibe ataon'i Jehova, na mahatonina ny fiderana azy rehetra. Sambatra izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva. Jehova, tsarovy aho araka ny fankasitrahanao ny olonao. Vangio amin'ny famonjenao aho, ahitako ny soa azo ny voafidinao. Ifaliako amin'ny fifalian'ny firenenao, iraviravoko miaraka amin'ny lovanao. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay aho, velom-pisaorana anao izahay raha mbola miombo-po amam-panahy indray eto an-tranonao amin'ity maraina ity. Dia rainay tokoa ny anaranao be voninahitra. Eo anatrehan'izany fahalehibiazanao izany anefa ary tompo dia tsy mendrika akory izahay satria nanao izay nampalahelo anao izahay na teo amin'ny fihetsikahy, na ny fiteninay, na ny fijerinay, na ny fanaonay samihafa. Dia ifonanay ireny tompo satria ireny ny tena hevitra mampisaraka anay aminao. Koa ny fanahinao masina ary no ilinay hitady-dalana anay ahaizanay hamaka tsara sy orina mafy amin'izany finoananao tompo Andriamanitra izany. Dia ho fivoriana anjakan'ny fahamasinana izay fivoriana irosoana etoana mba ho voninahitry ny anaranao izay niantso anay sy nifidy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony ny asa. Amen. Mahazo toerana isika ry havana. Iroso amin'ny famakiana ny teny soratra masina isika arak'izay hita ao amin'ny Ezekiela 1:10. Ezekiela 1:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 7:10. Ezekiela 1:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 7:10. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny tompo. Ary nisy fanahy nanaingy akoho dia nitondra ho eo amin'ny vavahady atsinanana amin'ny tranon'i Jehova, dia ilay manatrika ny atsinanana. Ary indreo nisy olona 520 lahy teo anoloan'ny vavahady. Dia hitako tamin'ireo Jazania zanaky Azora sy Pelatia zanaky Benaya lehibe ny vahoaka. Dia hoy izy tamiko, ry zanak'olona, ireo no lehilahy izay mamory-tsainy ratsy sady manolo-tsainy ratsy eto amin'ity tanàna ity. Dia izay manao hoe mbola lavitra ny anaovana ny trano. Ity tanàna ity no volany, ary sika no hena, ka dia mamina ny hamely azy, eny, mamina ny ry zanak'olona. Ary tonga tao amiko ny fanahin'i Jehova ka hoy izy tamiko, lasa hoe izao ny lazain'i Jehova, izany no teninareo ry zanak'Israely, ary fantatro izay rehetra ao an-tsainareo. Ianareo efa nahamaro ny vavoninareo teto amin'ity tanàna ity, ary ny lalambeny efa nofenonareo faty. Koa izao ny lazain'i Jehova tompo, ny voavoninareo izay nataonareo tao aminy no ena, ary ity tanàna ity no volany, nefa avoaka avy ao aminy ianareo. Natahotra ny sabatra ianareo, nefa ataoko mahatratra anareo ihany ny sabatra, hoy Jehova tompo. Ary avoakako avy ato aminy ianareo, ka atolotro eny an-tanan'ny hafa firenena, ary anao fitsarana aminareo aho. Ho lavon'ny sabatra ianareo, any amin'ny sisin-tanin'i Israely no hitsarako anareo, ka tsy ho fantatrareo fa izao ny Jehova.
ity tanàna ity tsy ho volaninareo ary anareo tsy hoena ato anatiny fa any amin'ny sisy tanin'ny Israely no itsarako anareo ka dia ho fantatrareo fa izao ny Jehovah satria tsy nandeha araka ny lalako ianareo na nanaraka ny fitsipiko fa araka ny fitsipiko ny jentilisa izay manodidina anareo ihany no nataonareo. Ary raha mbola naminany aho dia maty Pelatia zanaky Benaya dia ny ankoho kao ka nitaraina tamin'ny feo mahery nanao hoe indrisy Jehovah Tompo ho levoninao va ny any sisa ao amin'ny Israely. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ndetsika hiara hitsangana anao ny raha 3:1 ho fitsenantsika ny tenin'Andriamanitra. Dia fifaliana trano diavana ny ombonantsika amin'izao fivoriam-beny ny fikambanan'ny dekona sy olona volana May izao fanavaozana ny fanoratena sy fampiorenana amin'ny fiantsoana izay efa niantson'ny tompo antsika. Efa novakiany mpiara-miasa teo ny anjara mofinainantsika ary ny fanahy masina hitaridalana hafatsika mahatakatra ny sitrapon'Andriamanitra manandrify ny fanompoana mahadekona antsika. Ezekela 3:1 hatramin'ny 7:12. Maro aminareo ireo zao ny eritreritra hoe vilany sy hena. Fa hevitra kosa sika no hoe inona re ny ambaran'izao soratra masin'izao mikasika ny fanompoantsika dekona. Ezekela antson'ny tompo hitondra ny afatra manoloana ny saindratsy noforon'ireo mpitarika ny vahoaka. Izay ny fiandohan'ny soratra masina. Nantson'ny tompo hanambara ny sitrapony manoloana ireo mpitarika mamory-tsain-dratsy ary manome saina ratsy ho an'ny vahoaka. Iza ny anaran'ireo olona anankiroa? Ny anankiray ilay maty eny amin'ny 7:12. Fa voalaza hoe 5:20 lary zareo fa ny anankiroa ny voatolotra eo. Ireto ary ny afatra riavana amin'ity perikopa ity izay foto-kevitra dia ny hoe Andriamanitra dia tena manara-maso ny vahoakany mitsara ny mpitarika ary manome olona mba hanambara ny fahadisoana. Ezekela eto ilay antson'Andriamanitra ilaza ny fahadisoan'ireo mpitarika ary eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra dia hitantsika ny amin'ny 7:12 santionany sahady eo ampilazana ny afatr'Andriamanitra. Isika dekona no irahan'ny tompo sy antson'ny tompo hitondra ny afatra marina ho an'ny vahoakany mba hanala azy ireo amin'ny sain-dratsy izay foron'ireo mpitarika. Ny voalohany dia ny hoe mijoroa amin'ny fahamarinana na dia ao anatin'ny tsy fahamarinana azy. Manjaka ny tsy fahamarinana tamin'ny andron'i Ezekela fa antsony Ezekela mba hitory hanambara ny fahamarinan'Andriamanitra. Indraindray eo amin'ny fiarahamonina na aty amin'ny fiangonana azy dia maray kopaka amin'ny tsy fahamarinana isika. Fa ny tena mpamina ny marina dia tahaka ny Ezekela rehefa nantsona mba hitory sy aminany dia manaiky hijorona dia ao anatin'ny tena hoe ny daholobe feny tsy fahamarinana azy. Anankiray izy Ezekela hitory ny fahamarinana mba ho ianao koa zany.
mijoro amin'ny fahamarinana na dia ao anatin'ny tsy fahamarinana azy zany tsy mora tena tsy mora zany fa izany no aniran'ny tompo atsika ry avana. Ny faharoa dia izay mifanandrify indrindra amin'ny loha hevitry ny perikopa fanompoana atao eo ambany fitarian'ny fanahy masina, eo ambany fitarian'ny fanahin'Andriamanitra. Ny andininy voalohany sy ny andininy fahadimy raha hovakiana dia manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, ary ny fanahy nanangako eo amin'ny andininy fahadimy, ary tonga tao amiko ny fanahin'i Jehova. F-kely ny voalohany, F-lehibe ny faharoa. Fanompoana atao eo ambanin'ny fitarian'ny fanahin'Andriamanitra. Tonga tamiko ny fanahin'i Jehova ka nanao tamiko hoe. Maniraka ny tompo eo amin'ny voalohany aloha dia fitariana amin'ny fitodiana tsy ireo olona ireo. Ny faharoa dia fitariana amin'izay holazaina. Ny maso tarian'ny fanahin'Andriamanitra, ny vava miteny tarian'ny fanahin'Andriamanitra. Izany ilay fanompoana tarian'ny fanahin'Andriamanitra. Sika dekonina zany dia mila manana fijery voatariky ny fanahin'Andriamanitra. Misy tenin'ny mpanao salama manao hoe avolio ny masoko tsy hijery zava-poana. Zava-poana ve ny kiraro ny mpivavaka? Ino kosa ny zava mba tena hoe hijery zay tokony hojereny sika. Manahoana ny fiainan'ny fiangonana? Manahoana ny mombamomba ny fiangonana? Ny maso dia ahitantsika hoe izao ty fiangonana ty. Efa mitondra hevitra ao anatsika ny maso mahita. Fa tsy hoe miditra sy mivoaka eto fotsiny sika. Mba jerentsika manahoana izao fiangonana izao, manahoana ireo vahoaka an'Andriamanitra ireo. Manahoana ny fitariana ny fiangonana? Manahoana ny mpitarika ny fiangonana, ny mpitarika ny sampana misy atsika? Jerentsika koa ny manodidina ny fiangonana, ny fiarahamonina. Ato moa dia hoe mpitarika ny vahoaka. Fiarahamonina koa ho jerentsika. Ary amin'izany no angatantsika ny fitarian'ny fanahy masina mba hananantsika ambara ny amin'ny zavatra mitranga rehetra. Mba tsy isika no mpanompon'Andriamanitra ny taniana hoe ahoana ny manoloana an'izao? Dia efa iny izy iniko. Dia efa izay moa ny fiainantsika etoko. Na dia ho teny fampahirezana aza dia mangata amin'ny fanahy masina mba hitarika anao amin'izay tokony ho lazainy. Fanompoana ataonao eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Tsy amin'ny hery na amin'ny fahatanjahana fa mifanahiko ho Jehova tompony maro. Perikopa voatsihely zany ny arahantsika tao anatin'ny mofinaina. Ny fampahirezana eny amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Tena mahagaga ry havana ny toe-javatra izay mitranga ao. Eo ampilazana ny afatra milaza ny fitsaran'Andriamanitra n'ireo mpitarika ny vahoaka sy ny zavatra miandry azy ireo. Dia inona no mitranga? Maty. Iza ilay maty? Maty ilay mpitarika anankiray. Izany hoe eo ampitorianany teny ny mpaminany no maty ilay mpamoro tsain-dratsy sy mpanome sain-dratsy olona. Izany moa le rian'ny andininy fahadimy tena andininy faharoa tena mahalasa saina mihitsy. Manolo tsain-dratsy eto amin'ity tanàna ity, mamoro ny tsain-dratsy sady manolo tsain-dratsy. Tena mbola tsy nisy hoe teo ampitoriana teny dia maty ny mpanohitra ny fitoron'ny filazantsara. Ny efa nisy dia zany iza moa reto le izy mivady ny soloko vola Ananiasy Safira. Tsy tafavoaka ny fiangonana akory fa tonga dia maty niara-ny fitsarana. Eto koa niara-ny fitsarana avy hatrany ity mpitarika vahoaka mamorona sain-dratsy sy manolotra sain-dratsy. Mety misy eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ry havana.
olona izay mamorona sain-dratsy ary manolotra sain-dratsy ny vahoaka mba tsy andianany araka ny sitrapon'Andriamanitra, mba hanoerana koa ny sitrapon'Andriamanitra izay hitaizana ny fiangonana. Fa izao ihany, matokidy tsy njovin'Andriamanitra ny mpaminany izay nantsony. Asehon'Andriamanitra eny ny fahamarinany fijoroany, tsy avelan'Andriamanitra ho very foana fikerezany aina. Antsika diakonina koa, amin'izay aneketsika ny antsony Tompo hijoro amin'ny fahamarinana ao anatin'ny sehatra tsy misy fahamarinana azy, amin'izay aneketsika ny fitarian'ny fanahy masin'Andriamanitra hijery sy hiteny, matoki fa tsy very ao anatrehan'Andriamanitra ny fijorontsika. Amin'ny marininy mandrakariva ny fahasahinao mijoro, tsy eto amin'ny fiangonana ihany amin'ny zara fanompoana, fa amin'izay hijoronao ho kristianina eo amin'ny sehatra ametrahan'ny Tompo anao. Dia ireo ary havana ny afatra, tsarovy indrindra fa Kristy koa, raha ny rahanao eto amin'izao tontolo izao dia nitariany fanahin'Andriamanitra ary nahatanteraka hatramin'ny farany ny fijoroany hilaza ny fitiavan'Andriamanitra. Isika koa mba ho toy izany, tanterao hatramin'ny farany ny fanompoantsika hijoro amin'ny fahamarinana ao anatin'izao tontolo izao, mety feno tsy fahamarinana sy fitariana tsy izy, ary ny fanahy masina ny hitarika antsika. Amen. Hivavaka isika. Jesosy misaotra fa mampatsiahanay ny fahasarotam-piaron'Andriamanitra ray manoloana ny faharatsian-tsaina, ny soratra masina nomenanay tamin'ity androany ity. Misaotra fa eo amin'izay tsy fahamarinana mitranga, eo amin'izay faharatsiana miseho lany, dia mijery ary mahita ianao Andriamanitra, dia manangana mpaminany ianao mba hanambara ny fitsarana marina amin'ireo manana sain-dratsy, dia mitarika ny mpaminany ianao mba hijery, hahita, hiteny sy hanambara ny fahamarinana ao Andriamanitra. Mahalavo, maharesy ny fahavalonao zany ry Tompo. Ny rinay dia ny mba ahatserovanay mandrakariva ny mahaolombo antso anay, tsy ato anivon'ny fiangonana ihany, fa eny amin'ny fiarahamonina izay rakotry ny faharatsiana koa. Tahaka ny Ezekela, mba ho tarian'ny fanahinao masina izahay, ka ho masinao Kristy mijery, fa tsy anao hodiny tsy hita ny zava-mitranga eny rehetreny, ny fiainan'ny fiangonana, mba ho vavanao Kristy miteny, ka tena ho mpaminany marina, manana fahasahiana, anambara ny fahamarinana. Tsy mora anefa izany ry Tompo. Aty amin'ny fiangonana dia efa manohy tsaro izany, maika moa eny amin'ny sehatra nametrahanao anay, toeram-piasana na sekoly na fiarahamonina, eny ao atokantrano azy. Misaotra fa mampahery anay ny vokatry ny fijoroana araka ny tantaran'ny Ezekela, tsy foana ny fikerezanay na ry Tompo. Dia marino aminay izay vonina hamalindray ny antsonao, hijoro eo ambany fitarian'ny fanahy masina, fa momba anay tokoa ianao, ary mampandresanay amin'ny sarotra rehetra manoloana ny fijoroanay ho vava olombelonao. Jesosy Tompo, raha mbola hitoy izao fotoana izao, dia mangataka hatrany ny fitarianao amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay. Amin'ny anaranao no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Raiso amin'ny finoana ny tsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Fiadanana aneo any havana rehetra ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana aneo an'izay rehetra ty an' Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.